daholo ny zanagasikara rehetrarehetra mbola avy ianareo. Atsondry le risan'ny zalahy isany hoe Rafotsy i madama ao an-trano. Mahita karazana anarana mihitsy ny lehilahy. Dia tsy mba menatra ve lisany teny vady lisany hoe Rafotsy. Manambady Rafotsy be zany lisany, izay le izy. Dia normal be koa nge zany, adala koa nge ndry sipa raha hoe manaiky an'izany ndry vehivavy. Satria tsy ndry dia nataon'ny lehilahy ho atao bebe ao an-tokantrano. Bebe reny be ny tiako lazaina fa tsy baby. Hafa ny baby zazakely ary hafa ny bebe reny be. Dia izao ilay lasa mpiasa trano fotsiny ao an-trano. Ataondry roa mpiasa trano. Mahandro vilia, mahandro sakafo, manasa vilia, manasa lamba. Tsy mahazo vola koa avy eo nefa be voka. Rehefa be voka avy eo lasa indray ilay ry midina ary ambadika ary. Ny zavatra mampalahelo nefa dia any ambadimbadika any aloha tia ohatra anankiray ity hoe ilay fanajan'ny lehilahy malagasy ny vehivavy dia tena tsy ao mihitsy nefa dia midongy be mila hoe ho tiavana sy midongy be hoe mila tena zay rangany ambony fa tsisy ohatranay, midongy be hoe izay ny tena lehilahy, zay rangany mila vehivavy virjiny mila bandy vehivavy virjiny lisany dia tsy maintsy bandy virjiny koa, zay rangany tsy mila sipa dabaloka, tsy mila sipa dabaloka lisany dia ôko izay koa le mandoaka laoka ery amin'ny sisiny ery, zay rangany mila le vehivavy le mamasosy reny dia kambilahy ela amin'izay fotoana izay fa ataony elaela mamasosy ale miasa raha matikamo. Ilaza ohatra anankiray zako toetra tsy fanajan'ny lehilahy vehivavy nisy publication tany ambadimbadika tany misy paozina sarina fory le izy dia mainty be dia eo amin'izay ary ny resaky ny rehetra. Mainty kely le izy, misy volombolony kely, dia matahotra be, io koa ve dia azo hohanina, way mampitiamony be, dia jereo tsara fa ny vehivavy rehetra mahita ny commentaire anareo lehilahy rehetra reny dia marary fo any anatiny any ary mahatsiaro voatsindrona marary. Fa izy tsy miteny fa mody mamaly koa izy manao resaka liko amin'ny lisany io fa ny anatiny ny ampony any marary. Dia alaina ohatra nge misy rangahy anankiray manoratra commentaire hoe izay ilay tsy mila sipa ohatr'izao, tsy mila fory ohatr'izao zay fa ratsy be sady mamenatra sady tsy makavady ohatr'izao izay. Afaka iray minitra an'iny dia vadin'ny rangahy mahita ilay commentaire nisoratany teo. Tonga nge dia menatra amin'izay madama hoe efe ratsy lobo ohatr'izao iny vadiko iny. Ve izao kena ataony aty ambadika aty. Jereo tsara fa 3 andro madama dia tsy miteny ao an-tokantrano dia gaga hoe maninona raha fotsy be ity tsy miteny. Tsy fantatra elahy nefa hoe hitany ny adalany elahy tary ambadika tary. Vehivavy nge rehefa tezitra dia tsy hiteny amin'ny lisan'izany mihitsy izy. Vita amin'ny vehivavy foana no hoe mikombom-bava fa miandry-kendry toana izy miandry mipatsara tsy mivavy izy dia ho hitan'ny lisany koa vokany. Dia izay no ilazako an'lisany mba hampioasiny hampifanajana ny vehivavy. Amin'izay izy mba lasa sahasahaka. Izany nge mampitonga ny vehivavy lasa menatra. Io zao raha hita madama sao izy raha ohatra ka telele ary izy dia lasa kamo na te hanokatra fe ary izy dia tenena pio le jiroka. Indraindray koa ary izy lasa madikidiky na mahita lahy koa ary ohatra lasa marikoriko anazy avy eo dia lasa ikorotana ny tokantranonareo dia horavana efa rany. Izany zavatra izany nge fiainana tena fiarahamonina iny. Raha ohatra zao le ramose ohatra nanoratra le commentaire aza mba atao ohatr'izao kosa rangahy le vehivavy manana ny asany izy nge tompony tenany nge izy matoa izy hoe io ny nanaovany avy anazy dia io ny itiavany anazy. Raha ohatr'izay izy ohatra message napetraka lato amin'ny commentaire tao dia tonga dia faly be le vadiny tena tiako be ito vadiko io na rivan'iny lisany tonga dia lasa nge namilely lasa nge izy milalao bibitiny elahy mety ny ampitsony indray koa andaodrena nga averina le mafy ohatrany tsara be anareo zany. Ny zavatra lazain'ny vavany lisany dia misy fiantraikany amin'ny vehivavy. Ilaina foana zany le fanajana. Izay fa
Ngangany ambam-bahoaka izay le milaza hoe rahafotsy ty fa tena mandreraka be. Ny bebe anareo ny tsara hoe atao rahafotsy fa tsy le vady ao an-trano. Alô raha ohatra ka hoe ny anaran'ny lahy indray zany atao hoe lahy rabaina e. Vadiny lahy koa tena lahy izay zany rabaina. Ay zany dadabe raha mangataka gote zao ny zanakareo dia ndana makany amin'ny raha dadabe ihany. Angarainy be. Any amin'ny dadabe anareo. Dia ho zakana ilay raha ohatra ka antsoina an'izany raha dadabe zany ny lahy. Any amin'ny dadarabe. Izay indray ny antsoiny madama ny lahy ao an-trano. Tsy ho zakany lisana zany hoe amin'ika izy zany tsy indrian'ny zany. Tsy le. Dia eo lahy dia avy eo lasa minongolongo be koa dia tsy miteny. Manana ihany. Tsy maintsy tonga lahy dia ho rongotra amin'izay fotoana izay. Ko manino ilay vadiny lahy tsy ampiana asany tsy ampiana hajany. Olombelona ange izy mitovy lahy manana nofo sy raha tsy maintsy malahelo tsy maintsy tezitra. Ary mahatsapa marary. Dia rehefa zavatra tsy tiana atao amin'ny lisany aza atao amin'ny hafa. Izany fetsika izany mahatonga vehivavy lasa somary miemotra sy mihidy avy eo. Dia mba aoka izay le rahafotsy farany tokony ho izy ny vadiny lahy dia tokony atao hoe neny na i mama na ny anarany no antsoina anazy. Tsisy maratra izany efa vadiny lahy izy. Afaka atao koa ny atao hoe chéri, malala, tiako. Afaka atao amin'izany. Fa le manaratsy izay tsy azo atao.